Miasa rehetra ajaina sy ankanava na ny eto amin'ny central na ianareo avy any amin'ny faritra, ianareo tompon'andraikitra amin'ny ragutsa mangaika ny ministera, tompolasy tompovavy. Fisaorana feno atolotra ny Andriamanitra Andriananahary noho ny alehibe ny fitahina ka natratrara antsika mianakavy soamantsara izao taona 2024 izao. Arahaba atsika jiaby tratry ny taona. Koa mbola Andriamanitra ihany koa no angatantsika mba hivimbina sy hitahy atsika tsirairay isam-batan'olo, isa-tokatrano, isa-pianakaviana anana fahasalamana, ahita fahombiazana amin'izay rehetra atao. Natambatra ho departemanta tokana ankehitriny ny tontolon'ny fizahantany sy ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrano. Koa dia fifaliana lehibe ho ahy sy ny fianakaviako ny mirary anareo rehetra sy ankanava mpiara-miasa amin'ity ministera tokana ity miaraka amin'ireo organisme rattaché izay isaorako manokana etoana amin'ny fahatongavana sy fifanomezan-tany. Izao koranam-pianakaviana iarahantsika eto amin'ny palais de sport izao dia taratry ny fifankatiavana amintsika mpiara-miasa rehetra. Isika izao no mifampizara ny manta sy ny masaka. Iray tokatrano isika ka iray donakafa, iray asa, iray vatsy ka iray aina. Na dia nozarizarain'ny toerana iasana samy manana ny azy, satria ny fizahantany dia ao Tsimbazaza, ny fitaterana etsy Anosy ary ny famantarana ny toetrandro eny Ampandrianona dia azo ambara toy ny voanemba mitsipaka anjoro ihany izany ka tsy verako fa maka toerana tsara. Isika izao dia natambatra satria asa mifameno, tsy misy ny fizahantany tomombana raha tsy eo ny fitaterana na bakabaka na andranomasina na antamety na andrin-drano. Tsy afaka izotro ara-dalàna koa ny fizahantany raha tsy ny fitaterana, raha tsy fantatra mazava ny toetrandro. Ka indro isika toko-telo mamasana andro kitana telon'orefy fambara tsara ny hoavy. Azo ambara ho andro lehibe ho atsika ity andro anio ity na dia manorana azy. Azo lazaina hoe tsodrano ho atsika ihany io satria isika zao vao mifanatritava eto androany taoriany mitsanganan'ny gouvernementany Premier Ministre Jean Ravelonarivo. Noho ny isika vao anomboka ny fiara-miasa dia aleo ny hoavy no banjina avy hatrany. Fanamboavana no miandry atsika eo amin'ny sehatra miasa misy atsika izao. Tsy zava-baovao akory fa efa voasoritra mazava ao amin'ny PND zany na koa ao amin'ny politika ny gouvernement. Isan'ny tionana amin'izany dia ho tanisaiko aminareo etony. Eo amin'ny fizahantany vinavinaina miatratra ray tapitrisa ny isan'ny fizahantany amin'ny taona 2024. Amin'ity taona ity dia ny tanjona dia eo amin'ny 3 hetsy ka hatramin'ny 4 hetsy. Vitatsika izany. Amerina amin'ny laona
fizahantany ao a Sainte Marie, ao Anosy Be, sy amin'ireo toerana rehetra ahitana tombo. Apetraka hiasa mazava tsara ny polisy du tourisme mba ho lavitry n'ireo fizahantany mamoa fady sy tsy mendrika ny diana ho tenenina amin'izany moa dia ny tourisme sexuel. Atao vaindondra raha ihany koa ny tetikasa stratégie nationale de développement des compétences en tourisme, hôtellerie et restauration, satria ilaina ny manao ezaka ampiroborobo isehatrasa madinika takiny ireo trano fandraisam-bahiny sy fisakafoana. Atao matipaika ny fanaraha-maso elitra sy famerenana amlono ny trano fandraisam-bahiny sy fisakafoana araky ny felitra voafaritry ny didy amandalana manakely. Eo amin'ny fitaterana anabakaba, alebiazina ny trano tsiranana sy ny pista ao Anosy Be mba ho afaka andray fiaramanidina vaventy. Atao manara-penitra ihany koa ny seranam-piaramanidina ny Sainte Marie, ary atao izay sy nizotra mivantana sy maharitra izay andray ireo mpizahatany indrindrandrindra amin'ny festival des baleines amin'ny volana Jolay sy Aogositra, iarana amin'ny Ramatoa vadiny filoham-pirenena sy Andriamatoa Julien Lepers izay tsy diso fantatrika loatra amin'ny fandaharana question pour un champion. Atsaraina sy alebiazina araky ny toromarika ny filoham-pirenena ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Ivato. Atao ny ezaka rehetra mety sy ara-jara mba ahafana ihany koa mampitombo ny tsidina anabakaba makaty Madagasikara na amin'ny fanaovan-tsony ny fifanarana iraisam-pirenena toy izay natao tao Hong Kong sy iarana miaraka amin'ny Seychelles sy Turquie sy izay rehetra tsy avoatoneto, na amin'ny fanomezan-dala ho an'ny zotra hafa voasafidy soamantsara hanao ny fitaterana aty amintsika. Ary tiako tsongaina eto koa ny ezaka izay atao ao anivon'ny ACM sy Armad mba hialantsika rehetrarehetra amin'ny annexe B amin'ity taona ity. Eo amin'ny fitaterana an-dranomasina sy andrendrano, fanitarana sy ny fanatsarana ny seranatsambo ny Toamasina mba ho afaka andray sambo vaventy. Ny fanaovana ny parc Deoal ny zone économique spéciale izay misy seranatsambo lalina indrindra. Ny fanatotosan'ny vina ny filoham-pirenena mikasika ny fanamboarana sy fanitarana ny seranatsambo ny Manakara, ny fanatsarana ny seranatsambo ny Akify izay mifandray amin'ny Anosy Be sy ny faritra Antsirana, fanadiova sy fanamboarana ny canal de Pangalana izay miantoka ny famatsiana sy famoambokatra ny faritra Vatovavy sy Fitovilany, famoana amin'ity taona ity ihany koa ny code maritime sy fandrafetana ny code fluvial. Eo amin'ny fitaterana an'Arabe sy Andalaby, ezaka miandry antsika ihany koa ny fanorenana ny tobim-piantsonana vaovao amin'ny taxi brosy indrindra ny zotra national sy régional. Ny famahana ny olana kasika ny embouteillage eto Antananarivo sy amin'ireo tanàn-dehibe. Ny fanamafisana ny asa miaraka amin'ireo mpitandro filaminana amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireny lalam-pirenena ireny. Asa goavana ihany koa ny mbola miandry eo amin'ny fanarenana ny lalam-by malagasy na amin'ny Madaray zany na amin'ny FCE, efa mitady hevitra
rehetra isika zao amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena hafa mba hanampiana ny fitaovam-pitaterana sy hanamboarana ireo fotodrafitrasa ka ireo lalamby ireo mba tsy ho tapaka intsony mizotra isan'andro toy ny misy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny famantarana ny toetrandro na departementa meteorolojika, raha vao ny toetrandro no resana indrindrandrindra amin'izao ankehitriny izao dia ny avy ao an-tsaina dia ny rivo-doza, ny ora, ny haintany, ka manana anjara toerana lehibe amin'izany ny ao amin'ny meteorolojia. Kaikaiky any atsimo amin'izao fotoana izao ny haintany, eto dia miara-miombona alahelo amin'ireo traboina vokatry ny andro ratsy sika ka aoka hiara-hietana amin'ny fanomezana tolo-tanana ho fanampiana azy ireny araky ny antso vonjy nataony Premier Ministra amintsika. Manana anjara andraikitra lehibe ny foibe famantarana ny toetrandro eo amin'ny fampiomanana ny mponina mialoha amin'ny fisorohana ny loza sy tranga amin'izao fotoana izao. Azo ambara fa manana ny fitaovana enti-miasa ho amin'izany ny meteo malagasy matoa voara-maso akaiky ny fizotrany ny andro ratsy sy ny filazana mety toetry ny andro amin'ny haino manizery sy tranokala isan-karazany. Na izany aza dia mbola maro miezaka atao indrindra eo amin'ny lafiny fampitaovana satria mivoatra isan'andro ny teknôlôjia ny meteo ary tsy teny afa-tsy ny mikasika ny fitaterana anabakabaka sy an-dranomasina izay miantehatra tanteraka araky ny voalazan'ny DG amin'ny port ny Tamatavy teo amin'ny données météorologiques ireo. Izany ny fanamby rehetra voatanisa izany dia voambara famitaky fahavonona finiavana ary fikirizana avy amintsika tsirairay izany. Tsy ho totosa nefa raha tsy fanometana isika ka ho ekipa mahay miara-miasa ary ho ekipa mahomby ho tombotsoa ho an'ity tanindrazantsika ity. Ho tsaraina isika izao amin'ny asa vita mivaingana sy azo tsapaitana ka tsy tokony ilofotra tanteraka amin'izany isika. Marihana etoana fa nisy ny toromarika ho an'ny ministera tsy ankanavaka nomeny Premier Ministra sy filoham-pirenena mba hampirindra sy hampamokatra ny ezaka ataony gouvernement. Anisan'izany ny fanajantsika fiasam-panjakana, ny fitsipika, ny fey, ny asa. Ohatra ny fanajana ny ora fiasana, fidirana sy firavana izany. Famitana ny asa ara-potoana. Ny antsika moa dia ferana ho 24 ora ny anomezam-baly ny taratasy rehetra, na otsia io, na hoeny io, na hoe voaray fa andalam-pikarakarana ny tompon'andraikitra. Fitondrana tsara tantana no tanjona, zany hoe ny bonne gouvernance. Ataontsika ihany koa ho vaindondra ra ny ady amin'ny kolokolo, ary io dia voakasika izany ny ambaratonga rehetra ary hoetitra amin'ny fanarana an'ireo toromarika io ny ministera. Eto Amparimaranina dia feno moa ny fora tokana azo ny maro-piatsiarovana avy aminareo tsirairay dia ny fisaorana fankatelemana ho antsika rehetrarehetra enganeka hitombo
foloeny, zatoeny, ny vola Makarena nataonareo nahitana an'izao mari-pahatsiarovana zao. Ny tenako moa dia manome anareo ny fiara-miasa andro aman'alina ary tsy tokony hisalasala, hifanato, hifampiteny, hifananatra raha toka misy ny tsy mety. Ataontsika ny ezaka rehetrarehetra araka ny voalazako teo mba ho fitaratra ny ministera, satria raha toka misy ny fitokisana napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny tenako dia aminareo no izarana an'izany, ary anareo zao no anisany ahitana vokatra soa amin'ny ministera zay lazaina foana hoe lehibe, fa raha miara-miasa tsika zao dia homaivana hatrany miasa zay nampandrekitina atsika tsirairay. Koa dia mirary fety-tsambatra ho atsika rehetrarehetra, mirary fisakafoana ho atsika rehetrarehetra, nofikena amin'ny tampihavanana moa izy tika zay kely hita no fampizarana eto, dia misaotra tompolahy, mankasitraka tompolahy.